atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ineny be anay tantara indray miseho nosoratany Aina Aisha ho fahatsiarovana ny Ralalan'Irina Aline Robertine mpanoratra. Ireto avy ireo anome aina ny tantara Liva sy Oly miaraka amin'ny Flavien, Rakoto, Sinez ary Faly. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa. Allô? Oui, allô? Modifa maty neny. Inona? Maty neny. Neny, teny loazanao sady ve zay? Fa dia nahoana loatra ve? Tsy ampy 10 taona akory ve zanako dia lasa ianao? Dia ilozanao rery ve ary neny a? Tsy misy neny tiany zanano ianao nge teto ambonin'ny tany ty. Nefa dia lasa ianao. Neny a, niverena moa re. Dia vatana mangatsika ve sisa ny vataniko androany. Tsy andronao tsony ny ravako avy miasa ve? Oka izay aloha izy mianaba. Efa niady ana ihany izy rena. Nandahatra izy ary efa niady amin'ny fahafatesana izy no hoe mbola tsy te ho faty zanony izy fa mbola te betsaka ny didiny tokony ataony. Samy mitsy angery ihany. Hitany fa nanekely aza ny heriny hatramin'izay nasipitripotra azy zay fa dia atao ahoana e? Eny fa raha ny satriny ange dia tsy andao antsika nefa fa noho izany nandaran'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona. Eny, marina ny ianao fa tena tsy vidy ny azy tokoa ny nandao. Fa vao antso izy dia tsy maintsy mandeha. Dia ho sitrany ve ny amela reto taizany ho kamboty tsy misy mpiareto hoe oka izay. Tsy fidy ny azy ange tsy ahita akory izay zanaka ty faralahy. Izay nefa tsy nanambadiako hatramin'izay mba hoe hitsindrinako azy nefa dia eny tsy hoekeny tokoa ny amela irery amin'ity zanako tokana sy ny asako. Fantany tsara fa mbola mila azy ana dia mianatranatra omeny fotsiny azy. Izao ange vao tena irery manana niza tsony moa ahy e. Eny nefa oka izay zay piraitam-poto aminao nge mbola eto foana zay. Izay tsika vao tena kamboty tsy ray tsy reny. Oka izay izy menada efa vita ny adidiny na tson'Andriamanitra izy. Azonareo ve sany? Ny adiditsika farany a dia manao izay farasitrapony rehetra ny afatra napetrany ary manao ny adidiny tetỳ amin'ny fiainana mandalo ity e. Izany mandriam-petanana ianao roneny fa omeko ny fandevenana mendrika anao ary ho tanteraka daholo ny ireny afatrafatra ao madinika ireny. Tsisy avela akory araka tany ny afatra raha mbola avela koa ny haiko e. Marina tokoa izany. Raha mbola eto tany tena tsy misy ohatran'ny tokoa. Tsy misy reny ty zanaka anao ianao tokoa eto ambany masoandro. Andao andao ny fikarakarana ny fandevenana neny amin'izay aloha no atrehana re. Eny ary za aloha hikarakara ny koronina. Za ngamba aloha andeha hijery an'ilay corbière fa eto ty ny lakile ny tomobile. Ode Izy zao za ihany aky rena fa vao a. Neny? Za ihany aky ho fa vao. Fa ahoana zao? Fa ahoana rehefa mpandrosoa aloha fa reraka be. Andre? Lozandry mianahana ohatry ny gana eo fotsiny. Ineny ihany re ty riaina. Ahoana? Manaotry ndry no reny mahita matotory eny. Neny? Tena ianao tokoa ve io e? Za ihany re ty fa izandray e. Kay! Fa manina tsokondry? Mahararaka zany e? Tena ineny tokoa marina sady malala marary. Ka tsokondry ve za tsy harary e? Tsy haiko aloha izay zava-nisy tany roneny sady tsy te lalan'izany fa nefa miveriny ianao. De zay. Mbola tantara lava be reny amin'izany fa aleo rehefa eo daholo nareo mianadahavy dia mitantara fa omeo sakafo aloha aky hafa nona. Aiza aloha izy rolahy e? Any amin'ny baolina re. Radony lalao fa iandy ny jery. Tena nona be zao neny e. Nanao baolina? Eno a? Sao dia mba voadona andray iny zanako iny. Neny koa zato. Tsy ankizy kely tsony ange iny e. Mahay miaro teny iny. Na izany aza. Faralako ngeky izy iny e. Zay aloha eo fa aroso daholo aloha izay misy eo hoanina fa nona aho a. Toa ohatran'ny mbola lozandry mianahana foana re e.
Hitaniny mieritreritra ny hafalian'izy rola rehefa ho tonga eo any izy zay. Tandre maro sao tairindrio ny zanako so tapaka lalan-draha eo eny rehefa zavy adala amineny ilozako vetivety ary aloha neny fa hikarakara ny sakafoneny maka aloha aina tsara ary ingakainga andry fanona aho Ry aina ato venareo manao ny kelinana avy zay tena zay andiny neny mefena aloha fa le izy resako moramora eny tokoa aleo aloha iafina ve ato ihany de tsy mamaly mihitsy nareo sy henoko re enao nefa ianao de henoko miteny rery zao sa ao kely lasa ny anatra re izy fa efa sitrany de tena niteny rery tokoa zany ianoko mivera tena so lasa dala rehefa kelikely tsy miteny rery zany re ary andy ary angatsy tafaraka nareo mirahalahy fa raha tokoa nge efa tokony ho avy zao tsy hitako izy fa nilalako avy any ambaniko efa tiry tsy diso le raha zanyko zay fa atao sary-posainako zay tokoa fa tena sary-posaina marina ka nanahoana ny baolina tany naresika naresiko zany ny fiteny ka mahatsara neny fa raha tonga mantsy izy am'izao za mare zao ohatry niriny afaliany io ndray ianao rado io ndray rado zanyko raha nitra teo de zay ny fanontaniana hoe naharesy ve fa ny anontaniany voalohany de hoe tsy voadona tany indray ny zanako marina zany teny rado zany fa zay tokoa ny tenenina iaina koa tia mbola manampitrotraka ihany ka tsy manampitrotraka fa mampatsiahy nareo ny fitiavany neny atsika fotsiny sady tsy mila patsahivona re zany fa tsy hoadino mandrakizay marina ny andrado fa tsy anadino aneny mandrakizay sika ary tsy ila ampatsahivona antsika izany fitiavany atsika izany satria miraikitra opotsika mandrakizay ne zany ka ono raha ohatra ono hoe zany fitiavana atsika lehibe de lehibe zany araka hoe miverina izy de ahoana ozy izy nareo lahy aza de mirediredy rery ena lasa dala am'izany ingenao sady izy eo ingerado efa manomboka miteny rery so mba efa lasa dala ary tianabavitsika ity ka zay no efa noteneniko azy teo ingerado ka tsy mirediredy zany re ny finoana nge ho ny mahafindra tendrombohatra oka re zay re ena ka inona moa ny fototry ny finoantsika sy ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty aoka moa re zay aleo zany ho any ry aina ka tsy misy zany ny fitsanganany tena maty ozy izy nareo lahy tsy any kosa reny ny resaky fa marary am'izany io nge ianao tsy azoko mihitsy nareo finoana katolika iray ihany nanabeazana atsika andeha raha mbola izany ny resaka izany foana no ataonao eo ny finoana ngeo mahafindra tendrombohatra ary efa voalaza fa hitsangana daholo ny maty rehetra ka mbola mifarandro re zany rena fa tsy am'izao fotoana izao iaina tokony hanamboatra saina ianao marina fa mafy ny nandozany neny atsika nefa tsy tokony hanao toy izao ianao kosa ohatra ry iaina ary anao iny ny tianao tena lasa daly ty marina tsy adala re izy fa mezaka manazava aminareo ny mahato toy iny eno atao neny tena voadona neny le pendule vaky ny fitaratra tandrefo so maratra ianao rado matotovy tsy matotonao zany re fa za ty misaky sa aloha ianao ndro voaka nreto vaky fitaratra reto ka fa ahoana azy neny fa tsy faly ve nareo mahita ary rado to sady tsy miteny tsy mivolana tenenao tokoa ve aloha io neny eno ary rado eno ny valy teny ilaiko teneninao nge eny rado zany neninao ty ary nofo sy ra fa ahoana ary neny fa ahoana eno tsotra re tsy za ono ny tokony natsony fa olo-kafa de naveriny aza vao tsara fa tsy azoko ka hoe olo-kafa mitovitovy anaranamiko ny tokony natsony de zany vo antsony de naveriny masin-dahaperangeny nandiso de izy ny namono varavara-pasana teny ambato be de izy ny namoalina mpamena be dehibe ny fosako tao de zao za tonga teto aminareo eto zao ataoko hoe ho tonga tany tokoa ary masin-dahapery de ahoana aloha no nahatongavany neny tatika nitrotrony nandeha tongotra ka fa neny angamo tsy sepotra ka ho santany adsony re de nalany tamiko daholo ny aretiko de lasa tsy sepotra tsony tena marina ve zany ry neny oviny ary any mbola nandaigna taminareo amiko aloha de faly afa niverina le neniko tiako indrindreto tany
Ny akoatr'izay dia tsy ahoko. Fa tsy voadona tany amin'ny bola tany ve aloha ny zanako e. Hitanao, tena neniko. Zay no maneniko azy. Tsy misy mampisalasala tsony fa neny ihany no mametaka izany fanontaniana izany tamiko. Alohan'ny anontaniana hoe naharesy sa tsy naharesy. Tena zany ety ry zanako isany e. Mankisonareo. Ary avy ety horoan'ny neny daholo reto zanany tsy fony reto e. Aingana. Afa ihany ho any neny. Ary lasa ato amin'ny tranoko indray ndry zany no mipetraka ry ena. Ie. Lasa tsara tarehy kosa aloha le trano e. Ato re malaladalaka e. Sady avitra nge lasa mipetraka aminay sy kely e. Manao ahoana tokoa izy ihany zay? Mianatra tsara dia miamatotra. Toa milamina ihany angeky ny fiainanareo na dia tsy teo aza e. Neny ve adaly e. Milamina osy izy neny. Hitako. Miezaka manafina ny akiviko eo mason'ny olona fotsiny fa raha vao zariry no atao trano dia mitomany rery fa malahelo anao. Tsy hitako ange izay tokony hitomaninao e. Raha maty ange tsy dia hoe mandao anareo fa mahita izay ataonareo rehetra e. Za no avoka miaranareo any an-danitra. Zany ve? Tsy hitanao ve fa ohatry ny mandeha ho azy zany ny fiainareo hatramin'izay. Efa niady ho anareo tany a. Za ve moroneny mahalala an'izany fa malahelo anao fotsiny dia mitomany. Tsapako fa tsy mbola fotoana tokony andozanao azy ao. Efa lehibe nge andry zanako e. Efa mahaleo tena. Efa mahasolo ny tenako. Tsy mila atsony. Neny a. Aza miteny toy izany re ianao e. Na lehibe aza na mahaleo tena aza mbola ilaiko foana ny tambotambonao, ny teny maminao, ny fitenenanao tsy mijanona e. Ndry koa izany. Hay ve mba tadidindry ihany za le tenenty hoe miteny foana rehefa miteny anjanaka ndry iny e. Dia ozy neny namaly aho hoe ny maty ihany no tsy miteny fa za tsy maintsy miteny. Ie. Dia tena tsy miteny tokoa neny ka saika lasa dalako. Ay, efa lasa re zany e. Aza malahelo tsony ndry fa efa tia aho e. Dia tsy lozany neny tsony aho. Raha ny sitrapoko dia tsy andaonareo zanako izany aho fa Andriamanitra no mandahatra ka izy ny tompony teny farany e. Arono ahy e. Neny io ve tsy mba nalahelo anay mihitsy tany e. Hitako ihany ange ny fitosaky ny ranomasonareo tamin'ny andro nahafatesako e. Zany e. Nosotomin'ny mason-dahapera fa mbola tsy nety fa nijery ny fahorianareo foana. Ireto zavikeliko izay noeritreretiko tsy ho tora-tomany kay tena nalahelo mafy tsy raitra nampanginina. Za raha tsy narariko. Dia hitan'ny daholo ve zany reny rehetrarehetra reny? Ie. Fa tsy hitako ane izay natao e. Tokotra be an-dakana ny anao mason-dahapera ka tsy afaka niverina intsony. Tsy maintsy mandeha anao fa lahatra izao. Dia nalahelo koa zany neny. Ka efa hoe nandahatra amin'ny farana aho fa tsy maintsy ho izy ka tsisy azoko natao e. Aleoko aloha izany no any fa manome alahelo fotsiny gasy. Eny. Ka tsy efa lera fangalana mpianatra ve izao e? Way, marina tokoa zany. Tsy aleo isika sindry miaraka maka mpianatra fa te ahitan-javokely koa zany. Sao dia ho tapaka lalan-drahany izany akoronely ka. Aleo andrasanao eto ihany ako. Marina izany fa mandeha any ary dia mba haingakaingana fa maika ahitan-javokely koa e. Lasa ary. Ka nanahoana fianaranao tao kely? Voadina leson ary neny dia nahay a. Tsara kosa zaniko. Fahoana ary neny? Aiza aloha izay mba sakafo ny vidiny neny izao e. Sy tena adiniko rery kely a. Neny kosa ranga. Hitany kely. Ny zavatra nafaly azay ry dia izay natonga nanadino e. Inona izany ry neny? Ao fa rehefa tonga any an-trano dia ho hitany kely. Mba teneny mory neny a. Mbola ela be ny vao tonga any an-trano e. Trano akaiky kely io fa kely kosa e. Teny mora angafa neny kosa. Zao ary. Raha ohatra mory kely hoe velona indray neny be anao dia ahoana ao sisa ianao? Neny be? Ino a? Raha ohatra hoe izy zany izao no miandry antsika ao an-trano ao dia ahoana ao sisa kely? Dia ataoko piso be izy ka. Dia tsy matahotra ve kely? Neny be ako very neny dia atahorako a. Dia tena tsy atahotra ianao zany a? Sady efa haitsika efa eto am-baravarana. Za raha faly be raha mahita aziko io. Zany? Ataoko piso be amin'le tsy haiko tsony ry neny a. Io ary neny be anao dia atovy biso amin'izay ary. Ay tena neny be io. Neny be marina tena neny be. Avy ety roa neny be haingana. Neny be tikindriny eto tany. Tsy maty zany ianao neny be. Ty ary kely tsy maty.
Andraso fa ho tantarako anareo nge ny ainako rehefa eo daholo nareo rehetrarehetra aleo fa akaseza mihitsy petrako eo kakineny be te. mirava amin'ny firy ianao io rady androany? Amin'ny telo ka. Isako vary atoandro ianao zany? De tsy tadidiny iny ve fa tsy mihinam-bary atoandro aty rehefa mirava amin'ny telo e. Any am-pianarana nge zany mihinana e. De mahafaty antoko anao ve ny mihinana fandroany ety amiko e? Sady zako nge mana ny vary ny anabavinao ihany e. Zay ihany nge tsy afoizako an'iny ty marina e. De zay fotsiny ve ny tsy afoizanao ahy e? Aiza koreriny eny a. Raha mba fantatry neny mantsy fa ohatra ny katona tamiko zany nge ny lanitra tamin'iny andro nahafaty anao iny e. Hitako reny nahazo anao e. Te amaly te ampionina anao nefa tsy afaka. Sady za nge ny nahita voalohany fa tsy niaina ntsony anao tamin'iny e. Tena tsapako mihitsy nge ny fahorianao ry zanako e. Nefa anjara ny ahy tamin'iny. Avadika aloha resaka e. Fa hono ahy e. Enao ty fe tsy anambady mihitsy e. Zay ho vadiko ve de azaka ny fanampiako an'iny raha tonga eo e. Aleoko aloha manampy an'iny ka. Mbola anambady foana ihany nge anirinandry eny e. Karaha maty ahy zany de tsy nisy nanakana anao tsy anambady tsony. Ka ny safidiko ihany re no mitondra ny zandriny eny a. Fa fotoana tokony anambadianao zao nery zanako e. Apakaro re zay andriny fonao e. Maiza misafidy tsara. Aza tao sakana amin'izany zaso ny adidinao fa efa nanao nge ianao e. Ary be deabe nefa vitanao. Tena zany tokoa veriny eny e. Efa vita ho an'ny valibabenao ka ampandrio sainao. Eny zany kosa ho be sentiment be. Fa zay ho ataovy zay ela velona neny de ahita ny zanako neny e. Fikasana ny andra olombelona fa n'Andriamanitra neny fandaharany. Efa masaka ve ny vary raha bofy a? Efa io nofonosiko io re ny varinao e. De inona ny loka e? Dray vorovorokena sy henakisoa. Baolina be ra izany fa aleo mihitsy aloha alako ty blouson ty ka. De homanao ny fanampim-bariko io ndray ianao. Zanko. Ny omblitsy lany, ny omblany takarina. Fa hono ary neny a? Angamo neny io tsy andehaka pension. Tena efa maina mihitsy nga e. Aleo re ino any fa mahazo tany amin'ny anabavinao ahy e. Volange zany ra bofy e. Very re iny e. Fa hono e. Manao hoana kay ra bofy zany hoe maty. Enonao miakatra trany amin'ny tongotra ao atranony atsika. Enonao hoe mila miala ny ianao avy any amin'ny tongotra no miainga. Miakatra de tery ny fonao. Rehefa tonga amin'ny vavanao de tsy afa miteny tsony ianao. Ny miakatra ihany. Fara ny tonga ny etapiny toanao de zay. De zay fotsiny. De mahita azavana manjobika be zany ianao Azavana? Ka arakaraky ny ialany ianao no anakikezanao azy. Farany jambena ny masonao de zay. De tonga mason-dapera ny tantana anao ho any amin'ny seza fetsarana. De za le ntantanana iny no mierika nahita ny ranomasonareo niakivinao ndrindrindrindry. Zany vera bofy. Tena azoko aneritreritra ny tao-tsainao hoe tena ianao sisa ny zoko be. Tsy maintsy handray ny toerako. Zay mihitsy ny tao-tsaiko e. Kivy aho hoe inona no ataoko amin'reto zandriko reto. Zany zokony indrindra. Zany tokony hampionina azy reo nefa zary ty tsy mahay mampiony tena akory fa mafy loatra ny nandaozanao anaiko. Tadio ry andy ahoana ry neny? Tsy mampitondra izay tsy zakatsika nge izao Andriamanitra izao e. Matoa ampitondra iny de zaka. Ka mafy ange zany ry neny e. Ekeko fa mafy. Nefa ho mafy noho ny kapoaka mangidina ampitondra antsika ny Jesosy zany nanotokana ve zany zay tsy nanota akory nefa izy. Marina tokoa aloha ilay tenin'ny soratra masina fiteninao iny hoe ny fahafatesana no tambon'ny ota. Tadio fa noto ezay tao anatin'ny finoana kristianina nareo ka tokony ahionina ninonina amin'izeo. Fa Jesosy zany zanak'Andriamanitra lahatokana tsy nanota nefa maty. Fa izy nitsangako velona afaka telonako. Ary efa noteneniny fa tsy maintsy mbola ho avy koa ny fotoana ka hitsangana ny maty rehetra ary ho tsaraina ka izy no velona mandrakizay ary izy koa no levina mandrakizay. Eny manaika fa kristianina nery neny. Nefa ny fisarahana manaina maharary foana ary tena mafika. Eny tsy laviko zany fa tsy maintsy andalovana raha mbola olombelona koa e. Tsy maintsy misy ny mandao ary tsy maintsy misy ny laozana ary ny laozana tsy maintsy mbola andao koa. Mampalahelo ihany ny fiainana eto an-tany raha izany ka.
lalam-pianana izany ka tsy maintsy diaviny ny any azy atao dia manararoatra ny fotoana maha eo an'ilay olona ray fa rehefa andao izy tsy ho voatana. Dia noeritreretiny eny ve fa efa ampy nanararoatako izay fotoana ny rahantsika izay raha tena maty teo tokoa ny inika ianao ihany ange ny mahavaly an'izany fa raha izaho manokana aloha tsy nisy nanenenako ny vitako taminareo zanako e. Raha tena maty tokoa fantatro fa tianareo zanako ary tsy hanadino amin'ny mandrakizay ka afaka antrem-piadana na amin'izay e. Orneny tena vokatry ny foniny ve izany? Endry zanako jereo ary ny adidy tokony ho anjaranao efa nozarainareo telo mianadahy zanako. Jereo nge ianao nandray an'ny namby iaina nandray an'ny avitra raha misy ny olona afa-po ka afaka nandeha amin'ny mpilaminana dia izaho izay. Na izany aza moa tsy andaona intsony eny e? Tsy andaonareo mandrakizay e. Eno ny vatako mety tsy ho etotsona fa ny fanahiko hitoetra eo ankavanan'Andriamanitra hiaro anareo hangataka amin'izay ahasoanareo zanako zavykeliko ary taizako. Asa miteny ohatr'izany moa eny fa mampalahelo ka. Marina nenao aleo zany ho any ny fiainanao avy aloha no hatreny ary hany ty vorovorokena fa mandry eny tokoa vary indresaka dia adingo tery ilay sakafo. Mihinana re hanina fa mbola be ny asa miandry fa raha anona nge ny vatana mivezivezy ny fanahy marina mihitsy ny amineny indrity ve aloha ry aina dia tsy hanambady tsony teo ary ianao tsy nanambady ako maika fa tsy eo ianao iza no verineny ahazaka ny kely isy avitra misy mahazaka foana reo aza atao sakana tsy hanambadianao izy ka tsy fotoana ntsony re zao roneny tadidindry moa ilay teniko tamin'ilay malina alohan'ny nahafatesako iny hoe asiana zandry ny ve kely dia amin'izay endry ay tadidinao efa hoe tsy misy adiniko azy zany afatra ho zany fa mba noetreretinao ny anany tanterahana azy ve marina ny teninao nefa ngamba tsy isy tsony zany raha tsy hoe mbola eo anga ianao ampifanahy ndray aza miteny toy izany moa ianao ry zanako ndray fa maninony mbola veriko ihany fa tsy miakin-doha amin'izaniza atreo ny fiainanao ninona tianao atao dia ataovy raha izay no ahasoa ny fiainanao inona ka ny tian'ny eny ambary eny mbola ho fantatrao ny tiako ambary ndray andro any feno mistera nge izany teniny eny izany fiainazanak'olombelona mihitsy aky ny feno mistera ary zatao mahagagaka izy zany sambatra fa eto ianao roneny za koa sambatra manananao ho zanako mananjanaka tokoa manananao manana anareo mantsy ono ary neny inona indray rato neny koa zany kizety nohatry reny indrenika ka anareo reto zao tsy miresaka amiko raha tsy ametraka fanontaniana fonako fa ahoana mihitsy moa ny zarany ary nge mba misy hoe ametrahana fanontanianako tena mafy angerineny zany hoe tsy afaka niresaka taminao zany teo anoloan'ny vatanao magnatsika izay ny gonongonona sy ny resaka tsy nisy namaly nefa dia tena hoe niresaka tamin'ny maty tokoa za indray ianao mamerina zao resaka mampalahelo rehetra zao efa niteny taminao ange fa engo daholo reny mbola tsy tafitra ilay varavarana mantsopika be dia mbola naheno sy nahita ny nataonareo rehetrarehetra dia inona ary ny teneniko tamin'ireny raha fantatry neny ary hoe za angerineny mbola tsy manatsaina ny anambady akory ve dia lasa sahady ianao za mbola vonina ny tsy amelanao rery zany tsy izany ny teninao marina tokoa aloha zany fa zao tokoa ny herineny apetrao indray ary ny fantaniana tianao apetraka lehibe za mba mety 10 io indray lary kely fa tsisy resahan'ny olon-dehibe tsy kinenareo kisa nge resaka lava be tsy nanakaniny hita ho ary kely tadafaranao io amin'ny teny lava omeo an'ny reny 10 dia aleo izy andehanitra ny tadafara koa zany dia za ihany ny tsy tiany ka ianao tsisy resahana ka fa zay ho ary neny nahita an'Andriamanitra avy eo aneny tamin'ny neny maty iny aloha eny marina ho ary bebe fa ngatsy efa azo le tsy le 10 mandehana amin'izay mandeha fa tsisy resahana ka za kosa aloha tsy aleto raha tsy maheno ny valin'izay fanontaniana izay ka raha tsy mitapy ary dadafara fa ngatsy hoe resaka tsy nanakanina indray okanao re radio zafikely io koa aleo izy eo rehefa tsy lalao hita ho ary neny beko io dadafara io amin'ny teny lava foana ka valio reny fanontaniako roneny fa ny anao koa ve tsy kely foana ve io zanaka ny zanakao vavy ve moa ka za koa ny zany mihitsy ka
Zange zanaky neninay. Ary aza be izy to fa aroniko eo ny masonao ka re izy rato Fa nahitan'Andriamanitra marina ve zany bebe tany? Nahita azy Marina very bebe de niresaka zany nareo. Le tsy mitsatsaingo ka resak'olon-dehibe ka re izy rato fa izy ary mba te halala niresaka izay nandray boky volamena ngeza be izay izy teo akaikiny teo. Tena volamena very neny? Kefa hoe volamenako ty dadafary ty koa. Iainao avy nareo mianaka sa iady? Eny arery neny fa io kely io mihitsy kongeny. De nandray an'le boky volamena ho izy de nisokafana de nitany sainy teo daholo ny eloko vitako rehetrarehetra hatramin'izay. Hatramin'ny be mbola kely ve? Kefa hoe hatramin'izay le tiako de nitononony teo hatramin'ny madinika aho de avy eo nitany sainy koa ny tsara vitako rehetra. Kozy ve? Zany ve tsy ho andro ray ianareo teo ihany ko? Tsy misy ora zany re any an-danitra tsy misy andro tsy misy volana. Fa inona fotsiny ka? Famantaranandro lehibe re izay ho any jerena any mandrakizay ny soratra eo aminy. Inona zany mandrakizay zany renenibe? Mbola tsy azony zazakely oatra ny lahy zany fa hajanony ihany. Io ndray ny dadafary io renenibe fa mila vaniny mandrakizay midika hoe tsy misy fahataperana, zany hoe tsy misy fahataperana ny any an-danitra. Ka zany ve ho azony? Misy dia leoko re fa avy any tsika manao ny resaka Fa ho aiza indray niny ho any amin'ny madama Rasalama sa ny Nalama izy? Ho any amin'ny madama Bernadette eny Tanimena re De teneniko hoe nahakanao avy eo Tsy maintsy miantso iny rehefa eniny any amin'ny kely efa nivoaka de alainy ka andao ary neny ateriko ny andalana eny. Ko raha tsy nohanana ny tongotrako. Aleo ante. Fa ina ihany nijanona ny kely atao trano ato saleo ve milalao? Ny olona mbola mianatra lesona ko. Mianatra lesona lako nakaiary tsy ny tanany lakory. Eny tokoa Ka zange mbola manao devoir Manao devoir tsy mila stylo? Kambo ny olona miandry ny nenibe de dadafary ko kambo miandry ny nenibe koa mody janonana eo ko. Fa misy inona re? Ary lasa iza tokoa izay? Asankely. Fa ngalo ianao rena tsy naka neny tokoa. Zange mbola ivoaka de any maka azy. Ay moa hoe ny Tanimena izy? Efa niresaka izay teo ka. Andeha akazy marina fa efa miandro izy izay ko. Zahay araka amin'ny mijanona lahy. Miara-miandry eto tsika sao de misikotsikotra ny nenibe andray lahy de miara-miaina eto tsika rehefa aveo letsy Fa ina ihany ary reto mazo anareo mianaka manoatra no reny zaza mifanarakaraka reny. Ny olona miandry ny nenibe resaka kizy ny tezitra ary neny Zay sy neny no niresaka aloha de izy no nieny resaka re. Andeha fa ny anareo ady lavako mifanara tsara aloha de rehefa mifanaraka de tonga eo zay sy neny re. Tsy haiko angizy mahazo azy mianakireo neny fa de mifampila vaniny eo izy fa samy te hiresaka aminao daholo ony. Ny any kely sy ny dadafaranao indray de tsy mahagaga miady lava nefa rehefa tsy mifankahita mifankalahelo ohatrin'ireny inony reny. Fa resakinona loatra aloha zao mamaky azy mianaka zao neny Efa ho tonga ato an-trano indray sika fa rehefa ao an-trano tsika miresaka Sady jereo fefireo reo efa mamoa varavarana tsika ireo izy mianaka. Ina anay mitondra mofo mamy Iny anenay. Anay ka re zay rato aza de kasarotanao re io zavokelyko io Taiza ho aiza moa tsika teo no mijanona. Kefa hoe niraisin'Andriamanitra ny boky volamena de nivakiny raha tsy ny tsara vitanao rehetrarehetra dinona no nitoy avy eo ka. De ozy koa ny nenibe hoe tsy misy ora any an-danitra fa mandrakizay. Le tiako lesy tsy misy tatarana zavatra mihitsy ka. Tsy misy ora hoany zany ary neny Ka hoe famantaranandro tsy misy fanjaitra sy tsy misy taremarika fa soratra hoe mandrakizay fotsiny reneny Marina zany teny kely izany de avy eo noho ny voatonony ny sosiny ratsy rehetrarehetra vitako de niaty kely izy de nandray le tehiny volamena de nidominy tamin'ny tany sady nitsangana izy. De ahoana ozy izy reneny? Ny tao de hoe Rahalalao Nirina Alinina zany no anarako fa tsy Rahalala Nirina Alinina. Taitra sady ny teny mafy hoe ahoana tsara de averiko ny teniko teo hoe tsy Rahalalao Nirina ho azy tompo fa Rahalala Nirina mety misy midiso angamba any. De saniny ve mamaly an'Andriamanitra ohatr'izany ka? Ka izany nary marina ko. De ahoana reny toy ny renenibe fa ela loatra ka. Niantso mafy de mafy izy hoe Pierre de tonga i masinda Pierre ka nantaniana hoe fa iza marina moa ny olona natsonao tsy Rahalalao Nirina Alinina. Eny tompoko i masinda Pierre ny teny mora
Ka ahoana zany ho izy matsy a? Namaly azy ka za ange ho atopoko rahalala nirina fa tsy rahalalo nirina zany e. Ahoana zany Piera ho izy? Tena marina ny tenin'ny tompoko hoy Masinda Piera fa diso a. Tesitra be Andriamanitra ka lasa nosotoniny tany ambadika tany Masinda Piera. De tsy haiko tsony aloha izay resan-tany e. Ka izaho naverina iny noho ny avy eo. Tena tsy mampino zany rehetrarehetra zany ary neny marina. Eno a, de izy le nitsangana nandray le tena volamena sy nandona ny tany iny zany no saika hiteny hoe any amin'ny afo be neny no mandeha na any an-danitra. Ie, raha ny fahazahoko azy de izay mihitsy. Te ono ary neny be. Inona indray le tsy neny le tia? Inona ny anao ry zanakelyko a? De izavy zany no lefa maty hitan'ny neny be tany. Hitan'ny neny be tany ve i dadabe de i Gaïda sy ny havantsika maty rehetra tany. Ino tokoa ary neny? Efa ho avy eo zao ry Andy ka rehefa tonga indray re zareo miresaka sika fa zareo koa nge te hiaino e. Nkiziny tsy te ho tonga aniko no lefa maka hena. Ny tsy nanodinan'ny koondry kely a, ny tsy nahandrasan'ny andro zoma. Ahoana koa zany ry neny be a? Ka hoe rehefa mbola kely ony de tsy mahazo resaka sady tsy mahazo mitsatsaingo ka ny resaka olon-dehibe kinona indray le tsy a? Neny jery ange io dada fario e. Ao moa rery zanako fa miandry ny dadato ony re de mitantara indray bebe. Mandehana aloha mividy goteny zanako de rehefa tonga dadato de miakatra aminazy raha mbola iainy tantara neny be ianao. Zany a. Lasa ry ary neny a. Vetivety any neny be a. Mandehana rery zafikelyko tsy roa matany a. Fa inona ihany zato resabe anareo tsy misy farany ato zato rabofy a? Rehefa tsy eno rangahy ianao ry dadato de mandehana ka. Ary aza be resaka eo anao rakely fa mamanay inge io no mitantara fa tsy mamanareo e. Mba hokanareo re zafikelyko io e. De ahoana moa ry neny be? Hitan'ny neny be tany ve ho ahy tompoko la Gaïda? Eno a, de ry dada, de ry fara, ry voangy, ry bodo, ry tsima be sy ny maty rehetra ve hitan'ny neny tany? Tamin'Andriamanitra sy Masinda Piera niodina tany ambadika tany a, de nijerijery tao amin'le efitra nisy de nahita varavarana miloko fotsifotsy be zay sy varavarana miloko mena midorehatra be toy reny afo reny. Siora mihitsy aho zao fa tany amin'le varavarana fotsifotsy be zao ianao e. Ie, io no nivaiko moramora de lasa nidaingidaingy moramora nandroso tany. De inona atao ry neny be? Tanàna mahafinaritra be. Misy olona tazanao eny rehetrarehetra eny. Hita tamin'ny endrika izy rehetra reo fa faly izy reo, samy manao ny ataony toy ireny olona mitsangatsangana reny e. De mikotaba ohatran'ireny olona tia tany any reny ve ny olona any ry ne? Hitako hoe miresaka aloha zareo e, fa tsy hainiko hoe inona ny resahany e. Fantako fa miresaka toantsika zao izy fa izany tsy mahazo izay teneniny. De iza ho any hitan'ny neny be tany ko. Zaho nandroso moramora nijery manodidina iny a, de tery aloko tery. Misy trano ohatran'ireny trano any amorontsiraka reny, trano ohatran'ireny trano falafa reny zany e, fa fotsifotsy manjobika be ny lokony. Hitako hoe nisy nikopaka de nandroso a. De ahoana kay ry neny be? Le tia koa de tsy mandry tantana mihitsy ka. Nandroso a, de ireo tazako efa mandry ahy am-bavahady daholo izy rehetra. I be, i tsima be, i zily, Gaïda, i fara, voangy, i bodo, i baodadanareo, ireo avantsika maty rehetrarehetra re. Nendriky zareo faly a, tena faly mihitsy. De ahoana ozy izy ny tenin zareo ry neny? Ny hitako de miresaka amiko zareo, nefa tsy misy azoko ny zavatra tenenina. Zareo mantsy ohatran'ny hoe tsy haiko hoe zareo mifankahazo resaka, nefa ny zavatra teneniko koa aza to tsy azo n'izanyko. Fa ahoana ary zany e? Nisy anjely nandalo tamin'izay de henoko izy niteny tamiko hoe tonga soa ka zany no namaly hoe misaotra. Izy zany nahazo ny tenineny? Ie, sady za koa nahazo ny teniny, ka izy no nenjehako sy nanontaniako hoe maninona kay reto avaka reto ny tsy mahazo ny teniko. De izy namaly fa mbola tsy tokony ho faty matoa zay tsy mifankahazo resaka. De fatan'izany hoe nangalade ianao tany amin'le varavarana fotsifotsy? Ny tantaraiko azy de niangavy azy hoe mba handika teny amiko sy tamin'reto fianakaviako e. De nanaiky ve izy? Ko raha ny anjely no tsy anaiky re de izy andray no anaiky sa ahoana ry neny a? Ie, nanaiky izy. De ina reny teny zareo ry neny fa ianao ho to be suspense be mihitsy ko.
Fa aloha zareo fa tonga de fantatry zareo ony fa nalahelo nandao anareo nefa efa ho afaka ihany zany angorina kely ihany. Hitany zareo mantsy fa ilamina foana ihany ony ny fiainanareo hitany ahoana ry neny? Hay, adiniko ny teny taminareo fa misy ohatry ny famantaranandro zay eny amin'ny tanan'izy ireo, amin'ny tanan'ankaviany zany de misy taona zareo miondrika mijery an'ilay izy de variana eo. Ka tsy hoe tsy misy ora ve? Ka tsy ora ngeny amin'ilay izy navelan'ny Gaïda hijeriny azy ka ay ohatran'ny écran le izy de niseho daholo izay zavatra rehetrarehetra ataontsika ety ambonin'ny tany ety. Zany veriny iny de iza no nijeren'ny Gaïda tao? Iavitra sy kely limlalao no nijereny tamin'izay fa afaka mijery izay tiany jerena hono izy izay eritreretiny de mipotra eo. De mahitatsika ve zany zareo ka Eno aminao mahita izay ataontsika ety ambony tany izy fa tsy afaka miresaka amintsika satria tsy ho azontsika ny tiany ambara ka amin'ny alalan'ny anjelim-piambina antsika tsirairay izy no miresaka amintsika sady ndramiko nandika teniteny aminay teny. De ahoana ary neny? De tsy nisy afatra nampitondrain'izy ireo ve? Samy teny tsirairay tampoka izy ireo fa raha ny mafy azy rehetra de izao manaiky hono izy ireo fa mafy tokoa ny fisarahana tamin'ny alalan'ny fahafatesana nefa fisarahana amin'ny vatana fotsiny ihany izy satria mahita antsika foana izy ireo ary mbola hoany daholo tsika rehetrarehetra ka tsy saraka mandrakizay intsony. Zany very neny? Fantalovana ihany ankeny eto tany hanomanana ny tena fiainana izay any an-danitra. Ny olona tsirairay tsy maintsy handeha fa ny fotoana hijanonana no tokony ho ararotiny. Tsisy ahatana ny olona ray tsy ho faty zany fa ny fahavelomana no tokony atao tsy misy neniny. De tsy nisy nanenenany daholo zany ny fiainan'izy ireo teto an-tany? Ahoana moa no hoe tsy misy nanenenany fa matoa hono izy ireo lasa de izay no anjara ninona fitrangan'ny fahafatesany de izay ny fomba niantsoan'Andriamanitra azy. Efa voasoratra hoe izay no ahafaty azy fa tamin'ny ora sy minitra sy segondra katroka tokony iantsoana azy no tao anaty rano Gaïda moa ibody teny ambony fiara de izay. Rehefa tonga le segondra de lasa zao ninona nataonao ka hoe eo ny olona no milaza hoe zao no nahafaty azy na izao nefa tsy marina fa ny tokony tenenina de hoe teo am-panaovana an'izao na izao no niantsoan'Andriamanitra azy. Tsy misy azoko tsony zany zavatra teneniny be zany ka. Ka teo zaza kely eo ka. Zao rery kely ahoana izay lehibe? Ozy ireo maty ireo tany hoe tsy isika hono no tokony alahelo azy fa izy ireo hono no tokony alahelo antsika satria efa sambatra izy ireo fa isika no mbola be fahoriana. Azay tomanina hono izy izay mandeha rehetrarehetra zany fa ho sambatra izy ireny ary miandry antsika any an-danitra ary tsy maintsy mbola eona hono ny olona rehetra. De mbola ahitan'izany dadabe paozany zany anerina any ry nenibe? Izy mahita anao ary ianao mbola eona aminy. Milay kosa kay zaniko. Sira ry dadabe fa mbola eo ntsika. Zany atao hoe kely Brian izay zanaky ny aina vavitokana mbola tsy nahita anao raha tsy tamin'ny sary nefa fantatro zao fa mahita sy mahalalaka ianao ry dadabe. Tena mbola tsy mampino azy ny zavatra rehetra tantarainao zany ry neny hatramin'izao. Marina zany no ny ainako ry aina ary zava-misy zany tantaraiko anao zany. De inona marina indray aloha no nitranga no niavy niresaka nareo Teo ny tena nahatalanjona ako. Fa nisy inona ry neny? Ny teny tamiko ny anjely fa tsy maintsy mandeha amin'izay de niara nitsangana daholo ireo fianakaviantsika efa maty rehetra de samy nitsika. Tsika hafa noho ntsika rehetrarehetra zany satria tsy mbola nahita tsika toy zany tena hafaliana, asambarana ary fiadanana no nisotra tamin'ireo tsikiny. De ahoana ozy zareo ry nenibe? Nitsangana ho ary zareo de nanao faribolana manodidina ny tanany havia natehany teo amin'ny soroko. Eniko tamin'izay bebenareo ny teny tamiko hoe mandeha any aloha izy mbola tsy anjaranao ny ho aty, mbola misy afara tokony ampitainao any amin'ny ankizy. Zahay miandry anareo aty ary teneno azy ireo fa raha manao ny marina izy ireo de izao no miandry azy ireo aty. Fiainana tsy misy fahataperana fahasambarana ary fiadanana. De ahoana ry nenibe? De mbola nitohizany teniny ninona mitranga eny ambonin'ny tany de tsy irery nareo fa eto zahay mijery sy miaro anareo ary miandry anareo fa ny marina de ny marina ihany atao. Za aloha efa manao marina. Nareo ve tsy mety mitsy raha tsy mifampilavanina? Ka data toy ihany ry nenibe. Tatarao reny toy andry neny Niarany teny ary zareo teo hoe masina, akipino masinao, nakipiko ny masoko. No nihiratra de efa teo ivelan'ny fasana de izao nody taty an-trano zao.
Tena mbola tsy nisy afaliana noho izao fiverenanao izao aloha ry neny na izany aza. Izany ny tena hoe maty ka velona indray. Ary afaka matoky ireo avantsika melolalana rehetra any fa voaray ny afatra. Ho taranaka vaniny izahay, tsy ampitsanga menatra azy ireo, tsy andoto ny anarany, fa olona ifikitra marina, ny fivavahana ary ny fitiavana. Faly araka izy fa voarainareo ny afatra. Tena voaray tokoa ny afatra rabofy nefa na izany aza ianao kosa tsy andao intsony fa ilozako vetivety aloha nareo fa misy miandry any an-trano ka. Eny ary tena marina tokoa izany ry nenibe. Tsy lozanao tsy moa izay nenibe olona tiako faharoa nareo eran-tany fikasana ihany ny an'olombelona ry Kely fa Andriamanitra no mandahatra ny fiainantsika. Nenibe kosa Kely ianao moa efa olon-dehibe tokony mahalala fa tsy maintsy ho faty daholo ny olona indray andro any. Indray andro any kosa moa ry neny fa mbola tsy izao ny anao ry aina mbola zavatra hafa tsy eritreretiko mihitsy no hitranga eo amin'ny fiainanao izany dia noho ny fitahian'Andriamanitra. Inona ny tenineny lazaina? Mbola ho azonao izany aoriana kely ary ianao ry Kely fantatra fa tena tia ahy ianao, izaho koa tena tianao fa zafi-keliko ianao. Tsy sitrapoko velively ny andao anao, nefa raha tonga izay andro izay taddio fa izao Andriamanitra izao tsy mampitondra izay tsy zaka, matoa ampiariny dia ho zakantsika olombelona. Fa ilaza inona koa ny tianeny be ty aza tapahanao aloha ny teniko raha ho avy izany fotoana andaozako anareo izany na andaozany reniny zanany dia tsaroa fa mbola eo masina Maria ilay renin'Andriamanitra, ilay renin'i Jesoa. Raha misy ny afaka hitokisana isolony reny dia izy. Fa inona ary izany teneniny be izany? Izao ihany ry Kely raiso reninao masina Maria, izy no hitaizanao, na tsy ho eo ary ineny be, na tsy eo ary ineny. Masina Maria no hitaizanao toy ny taizany an'i Jesoa, ary za hijeranao ao anatin'ilay écran famantaranandro foana, ho eo anilanao foana fa zafi-keliko ianao. Za efa mahafantatra fa teo akaiky foana ianao ry nenibe na dia no efa maty iny aza dia miteniteny foana ngery Kely Tsy miteniteny foana izany ary neny fa za raha ny safosafony nenibe foana rehefa matoroko amory nenibe Ay ve eninao za manafisafanao reny fa ahoana ny nahalalana hoe zany manafisafo anao? Koneninay raha manotrina rehefa matory dia tazomiko ny tanany, nefa za misy manafisafo foana ny tarehako dia fantatro hoe nenibe izany. Fa izandray raha ny mpanafisafo ankoatran'iny raha tsy ianao izany ange nitenenako hoe ianao ny olona tiako indrindra faharoa eran-tany. Fantatro izany ry Kely za koa anie tena tianao fa mandehana amin'izay matory fa alina ny andro dia veloma fo izany zafi-keliko izany ka za mbola tia resaka amin'ny nenibeko. Matory amin'izay moa ianao ry Kely fa alina ny andro Eny ary fa manome toka izany nenibe fa ho hitako raha vao miratra ny masoko raha pitsy maraina. Na miratra ny masonao na mikipy dia eo akaikinao lalandava na tsy ahita aza mantsy ny masonao ny fonao mahalala fa eo tsy lavitra anao. Zay izany Pauliny eny dia Pauliny nenibe. Kely mifoaza ianao fa maraina ny andro. Maraina sady veriny efa maraina ny andro dia torobeko. Tsangana miomana vataro eo ny zanakineny Ara izy nenibe. Kely ianao ange tsy zazakely tsony, efa hitanao fa maty izy ka tadiavinao indray. Malo zao izy no niresaka tamintsika teto hoe maty, tsy efa naveriny masin-dapera kory izy ry neny. Kely sao dia manofy ary ianao neny mihitsy rangano oatra mbola tsy taitra. Samy nataoko baolina izao nareo maly, izy namaly hoe maraina ny fo. Kely tsy eo izany tsony ho any nenibe, efa ho herinandro izy izay no nalevitsika. Tena tsy azoko mihitsy izany ry neny Jereo reto ny sariny tamin'izy maty. Io koa misy an'ilay filma nalaina tamin'ny fandevenana azy iny. Mbola tsy vita miloha iny izao fa izao no ahitanao azy tsara ireo sary ireo neny fantatro ngefa maty izy dia nalevitsika. Iny fa mbola miverina teo ary izy maly ny resaka tamin'ny eny dia dada to dia za dia dada fara. Tena nasadala ny zanako marina. Neny tsy adala izany fa neny tsy mahatadidiko. Ny olona efa maty ry Kely tsy miverina tsony, efa nalevina. Ny fantatro aloha dia ny resaka tamin'ny nenibe maly dia nenibe koa ny resaka tamiko.
Lozina re ty Andriamanitro, tena lasa dalana zanako. Ody Mandroso. Ohatray. Manahoana nareo? Manahoana Dadatoa? Amo Dadatoa fa te moa neny be maly eo. Lazaineny fa mandanga nefa izy tsy mahatadidy. Ahoana tsara ry kely? Aza miainy nyridiridiny kely ry ianao fa ahoana, ngam misy olana ny tonga maraina? Ry kely teo ahoana neny be, ha? Ko teo izy maliko lazaineny fa hoe tsy teo. Kelia, oka ho aza aloha efa miteny anao fa tsy misy an'izany. Mahagaga zany ko. Ninona ny mahagaga ry andy? Ka izany mihitsy no atondiako aty. Ry, fa misy inona e? Ka nanofy aneny alina de toy ireny nisy ireny mihitsy iny e. Tsy nanofy zany ry Dadatoa. Efa hoe teo izy maly tsika niresaka taminy. Kapoka ianao ry kely raha mbola mamerina an'izany eo oka ho azay. De tena nofy lava be toy ny zava nisy mihitsy ange zany ry ainy mariny. Ka izany no atao hoe nofy ririnina ry andy eny efa tantaro aloha e. Hitanao? Niverina neny, niverina hoa. Niverina izy satria diso fiantsoana anarana ho masindaperaka mbola tsy tokony faty akory izy. Ha? Fa taizany nalalany kely an'izany koa ke, ha? Fa nga zany koa ny nofinao? Tena izany mihitsy ry aina. De no tonga tany an-danitra izy de niditra varavarana fotsifotsy mantsipika de nahita an'ireo avantsika rehetra maty tany. Tena toy izany mihitsy nofiko ena zany lazainy kely izany. De mahagaga mihitsy zany marina. Hita neny tsy mandanga ho fa teo neny be maly. Ody tena raha tokoa zany marina. Mandrosory dada fara. Manahoana daholo nareo e? Manahoana rato? Niresaka tamin'ny be koa ny dada fara maly e. Nanofy azy fa tsy niresaka taminy ka fa taiza koa ny nalalany kely an'izany sa lasa mpaminany rely ity. Fa zany tokoa ve nofin-drado e? Eno nanofy azy maly fa tena tsy mbola nanofy lava be ohatr'izany aloha e. Rado mba tataro aloha ny nofinao fa tsy toy an'le teo ihany ve. Nahita ny avantsika rehetra tany an-danitra olona eny be de nampitondrainy zareo afatra hoe maninona moa? Hoe manaova ny marina, mifikira amin'ny fivavahana de mizara fitiavana. Tena zany mihitsy nofiko zareo. Tena zany mihitsy. De hoe tsy tokony isika no alahelo rehefa matiny eny fa izy no malahelo satria izy efa sambatra fa isika mbola miaina ato anaty fa oriana. De tena mitovy zany ny nofinareo raha azoko tsara. De hoy izy hoe tsy mampitondra an'izay tsozaka hono Andriamanitra. Marina zany. Fa maninona ka ineny no mitomany? Ka za tsinona tsy mba nanofy azy nefa za koa mba te ahita azy. Zao ry neny aleo tantarany neny amin'ny Antsipria ny nofy de horaisiny eny atsoratra mihitsy de ataontsika tantara. Hevitra mety kosa zany lazainy kely izany e. Fa de tena nahagaga aloha ny nanofisantsika telo zanany azy ohatr'izao e. Sady amin'izay indray alina raiko. Za aloha ohatrany rehefa tena nandinika ohatrany tsy gaga indray lorany amin'izay. Neny ange iny e. Vita ny maneho ny fitiavana antsika zanany na de gejainy ny fasana aza ny nofony. Ny fanahany mbola mijery antsika sy mitahantsika. Eny efa maty izy aloha de mbola mahita hevitra mpitany afatra aty amintsika ihany. Manaova ny marina, mifikira amin'ny fivavahana ary mizara fitiavana. Ny tena voaraiko tamin'ny afany ry neny de hoe ahoana ry kely? Hoe na tsy otsony hono neny ka tsy eo koa izy hitaiza tony tezana tamin'ny mbola kely rehefa niasy reny neny de ahoana? Misy reny tsara reny masina hitaiza tony ny zanany solo anareo ony. Ary raha misy ny reny azo itokisana de izay reny izay ary mbola azo itokisana bebe kokoa noho neny be na ny reny niteraka azy izy. Zany very kely de iza hono zany reny zany? Masiny mariry neny izy ny reniny olombelona rehetra. De tena lalina ny nofinareo telo marina fa de tena nitovy tokoa. Hainareo tsara ny tantara azy. Ny fameno ny fitantaranareo ka de tena ho voasoratra ho tantara tokoa e. I kely iny tena nahay ny tantara tao e. Zany aloha de marina ry neny sady za ohatsy nanofy zany fa tena niresaka tamin'ny be iny. Raha izay indray kosa aloha ry kely de tsy marina. Tena nanofy ianao ohatran'ny Dadatoa sy Dada Fara. Ry kely
nofo daholo reny zava-mitrangy reny. Inenareo zany ko. Tokony manaiky an'izay kosa ianao ry kely fa fantatrao fa izay ny marina. Averinareo raha tira mbola tsy mihinana zavatra teneniko e. Ndre fa misy inandray ry Kelia Io jereo pendule io fa nataonao inona ny pendule Zany anao anin'iny ary neny fa jereo vaky teo ny fitaratrany. Mbola misy ambina vakina fitaratra koa retsy amin'ny sisiny retsy. Eny tokoa. Fa nivakianao nga ho ny fitaratry ny pendule Tsy izy no namaky an'io fa ineny tamin'izy nahita anay rato iaina. Le tany nofo ve? Kefa hoe tsy nofo iny fa teo Nenibe. Tena magaga zany. Nenibe zao nandroaka ny vaky mpitaratra rety tsy takany de ireo tavela teo ireo. Tena tsy azoko tsony ty resaka ty mandriny. Mety ho marina ny any Kelia fa teo tokoa Nenibe. Nefa izy efa maty. Zay sy rado nanofy azy ko. Za tsy nahita azy. Ny ambiny vaky mpitaratra ny rofina nefa ireo ny fitaratra vaky ny dominy tamin'izy teto. De tsy haiko hoe inona ihany ny rofandrasanareo vao iny teniko nareo hoe teo Nenibe. Ka olona efa maty ange iny Kelia Sakasakareo fa ny andro fantatro de niverina teo Nenibe ny resaka tamiko izy. De tena tsy haiko ka tsy haiko tsony. Angamba ny fanazavana de ny hoe ny fitiavany neny zany fitiavany zany nahafahana nampiainantsika an'izao zavatra nitranga rehetra zao teo tokoa izy fa kely iny nanana fonjaza ka nahita azy. Za kosa jamba ny fahoriana de tsy nahazo azy na de tamin'ny nofy azy fa izy eto akaikintsika eto ihany. Ny fanahany ny miambina antsika sy miaro antsika any amin'Andriamanitra. Za aloha fanambarany fa ny anany tena mahafaly anahy de zao manana reny telo ianao ry neny le reny teraka de Nenibe le mitsinjo eo akavanan'Andriamanitra ary Maso Maria mahita sy miambina n'aiza misy Ary tombolenao indray raha lalany Irina Limina Robertine. Eny, za tokoa tompoko. Mino kosa fa tsy nisy fahadisoana Tommy Pierre intsony. Angamba tsy misy tsony tompoko. Mandrosa renao dia mipetraha. Vonona amin'izay Andriamanitra, vita ny edidiko ary voapitako tamin'ireo taranaka ny afatra tokony nampitaiko. Ka tokony ho falifaly ianao raha izany. Inona no mampalahelo anao? Ianao ary mbola afaka niverina tany amin'izy ireo nampalala an'izany. Marina izany tompoko nefa na izany aza. Avy ianao eto akaiky eto. Jereo amin'ny fahitalavitra koa eto ry zareo. Ireo zanako marina. Jereo fa falifaly zareo ankehitriny. Voarainy ny afatrao. Ie, tena faly tokoa. Indrindra fa Kelia. Mandia be ohatrin'ny inona. Satria izy tena nahitanao ary fantany fa mijery azy ianao zao. Ary iaina tsy nahita ka. Efa misavy zao ny alahelony. Efa eniny sy tapany eo anilany ianao ankehitriny. Ka nofo marina ary ve sa tena zava-misy tamin'ny zareo reny zava-mitrangy reny Ianao malala fa tany ianao. Tamin'ny rato sy andro reny nofy. Tamin'ny Kelia tena niainany. Ka nofo sa tena izy Zao ihany tsy misy tsy vitan'Andriamanitra. Ary ny finoana mahafindra-tenim-bohitra. Marina izany. Tsy ilaina fanazavana fa ho an'ny mpino tanteraka ny zavatra rehetra. Koa mahazo mandrem-piadanana amin'izay ianao raha lalany Irina Limina fa tanteraka ny zavatra rehetra. Misaotra anao Andriamanitra. Azonao alefa mpiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teninao. Ny farana teo ary i Nenibe anay tantara indray miseho nosoratany Aina Aisha ho fahatsiarovana any Rahalalany Irina Aline Robertine mpanoratra. Ireo nanome aina ny tantara Liva sy Oly niaraka tamin'ny Flavien, Rakoto, Sinaizy ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjary Liva no nanatotosa.